Nanao ny fanambarana tao anatin'ny compte-ny moy mpanakanto Polo Emilio Raholinarivo Solonavalla ny hoe tsy izaho Polo Emilio Raholinarivo Solonavalla intsony no président Senat de Madagascar resy tamin'ny fifidianana aho ary manaiky ny fahareseko administrateur civil tsotra aho izao fa tsy miova ary tsy hiova mankasitrika atsika rehetra izay niara-niasa izay nandatsabato ho ahy misaotra ihany koa ireo tsy nifidy tsy maintsy misy ny resy dia tsy maintsy misy ihany koa no mpandresy ifandimbiasa nantoerana hoe izy raha nanao ny fanambarana tao anatin'ny compte-ny Rakotondramana sy lofitahina lalaina préfet Anmentrano Amperinasa sy ny listra izay notariny Polo Emilio Raholinarivo Solonavalla ilay filohan'ny Senat teo aloha hiasa mandritra ny efataona izy folo mianadahy mahatratra 570 no isan'ny nivoaka tamin'ny sekoly ambony 3 teo no tonga teny amin'ny espace Rose Be Passy. Abonnez-vous chaîne natsika ary asio zamany video indrindra apetrahany commentaire melohany hirsoantsika amin'ny zavatra rehetra izay asiantsika resaka ndao ary topoko lahy ndao ary topoko vavy abonnez vetivety ary ny chaîne natsika. Atomboka atsika amin'ny resaka raha boinina 777 mo ity video anankiray ity miisa 13 ny olona voarohorohy 20 no niakatra fampanoavana tao amin'ny Pâques ny zoma 20 Aogositra alina ny 12 dia mbola karohina fanozongozonana ny fiandrianam-pirenena fanotohinana ny filaminana anatiny kolikoly famotsiam-bola fanararaotam-pahefana fampiasana hosika sy fisandohana andraikitra ireo no isan'ny vesatra iampangana azy ireo ary misy fikambananjolahy ihany koa isan'ny mpiasa mpanjakana ambony niakatra teny amin'ny Pâques ny DGACM tsy anatin'ny niakatra fampanoavana ny ministry ny fitaterana teo aloha nilaza ny mpampanoa lalàna eo anivon'ny Pâques fa tsy voakitika amin'ny tirara boinina ity ny mpitondra sy ny mpanatanteraka hatreto andrasana kosa ny didim-pitsarana mikasika any tirara izay malaza ity fa ny zava-misy any ivelany kosa dia nodimandry ilay mpitsaratsara fanahy indrindra Frank Caprio nodimandry teo amin'ny fahavalo taona ny ilay mpitsara Amerikanina Frank Caprio ny fahendreny sy ny fitsinjovany ny maha-olona indrindra ho an'ireo sahirana ara-pivelomana manandraraha isan'ny nahatonga ilay solona anarana ny hoe ilay tsara fanahy indrindra ny nampiavaka an'ity mpitsara ity ary niavahany tamin'ny mpitsara hafa tao amin'ny tribunal municipal Rhode Island nandritrany izay 70 taona niasany izay dia ny fanomezany anjara fitenenana ankizikely mandritra ny fotoam-pitsarany izao izy dia nodimandry izao teo amin'ny fahavalo taona ny lasa ilay mpitsaratsara fanahy indrindra any ivelany mbola any ivelany hatrany mo ity zavatra manaraka izay ho resantsika ity fa resaka kitra vehivavy raha ny fantatra sy raha nivoaka ny vaovao mo dia Jacqueline Oval no mpilalao kitra vehivavy lafo vidy indrindra raiky faingo 7 tapitrisa euro no saram-pifindrany Jacqueline Oval niala ny club mexicain Tigre Monterrey ifindra any Amerika amin'ny Orlando Pride ity irakiraka mexicaine 15 taona ity araka izany no mpilalao kitra vehivavy lafo vidy indrindra maneran-tany manaraka azy dia ilay kanadianina Olivia Smith mitentina raiky faingo 12 tapitrisa euro niala tao amin'ny Liverpool ary nifindra tany amin'ny Arsenal anisan'ny zavatra tsara ho fantatra mo iny zavatra no resantsika iny ka izany indrindra no antony no zarako izy iny ho an'ny mpakafy kitra dia tsara hazava fa Jacqueline Oval no mpilalao kitra vehivavy lafo vidy indrindra miresaka mikasika an'izay kitra izay mo isika dia iresaka kely ny mikasika ny baolina kitra malagasy mo isika iarantsika mafantatra sy ny iarantsika nahita ny tao Antananarivo renivohitra dia orakoraka be ho an'ny vahoaka malagasy satria nahazo fandresena ny ekipa pirenena Barea betsaka ireo vahoaka izay nidina andalambena neo nahafaliny noho ny fandreseny izany ekipa pirenena malagasy izany toy ny teny Itosy toy ny teny Ambopo ary teny amin'ny quartier rehetra izay tsara voatanisa dia nidina
tena andalabena neo na hafaliany. Na dia somary nafinafy aza ny lalao zay natrehany Barea dia tafiakatra amin'ny demi-finale izy reo. Nisaraka tamin'ny isa raisray ny Barea sy ny Kenya tao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana ka tsy maintsy niditra tamin'ny tiro by izy reo. Nivoaka mpandresy ny Barea rehefa tsy nahatafiditra indroa ny Kenya ary tafita amin'ny manasadalany tranona 2024 i Madagasikara. Rehefa avy nilazalaza sy avy niresadresaka ny mikasika aniny baolina kitra malagasy ny sika sy ny ekipa pirenena Barea iny ndeha ary sika hizara kely ny zavanisy tany Mahajanga. Mpandrara mpivarotra PPN maty nisy namono nodidina tamin'ny antsy ny tendany. Raha ny vaovao mikasika an'ity trangana tsy fandriam-pahalemana izay niseho tany Mahajanga ny andro omaly ity modia nandriaka ny raim-pianakaviana iray 17 taona no maty nisy namono tokony ho tamin'ny 2 ora sasany tolakandro teo tao ampivarotany tao amin'ny fokontany Manga. Nodidina antsy ny tendany raha nihita taminy andrasana ny angom-baovao feno mikasika an'ity raha ity ary efa tonga teny antoerana ny mpitandro ny filaminana nijery ny zavanisy tamin'ny fotoana nisy any io tranga io. Kilazalaza kely ny mikasika an'ity ramatoa izay manana ny maizy azy ity mo isika. Raha vantany voana moka ity soratra ity tao anatin'ny kontiny mo izy dia be dia be ny olona nankasitraka azy sady naneho hevitra ny hoe ianao dia olona azo lazaina fa manana ny maizy azy nefa dia mandala ny kolotsaina ary mahalala ny hasarobidiny zany. Fa misy olona dia tsy dia manahoana firy dia maniratsira io kolotsaina io. Io kolotsaina io dia afantarana ny olona tena mivoatra hoy ireo olona sasany izay maneho hevitra. Ireto sary hitansika ireto mo dia ny tamin'ny zanadrazana famonosan-damba ny papany Rakotondrazafy Armand tany amin'ny tanindrazana Ambatofotsy Faratsiho. Anisany notsindriny ity ramatoa Lalatina ity manokana mo ny hoe fanajana ny fombandrazana sy ny kolotsainay mahizy anay ny famadihana. Mirehareha mbola afaka miaina sy mampiaina izany anay zanaka sy zafikely ny Rakotondrazafy sy ny vadina velany. Ka hoy izy hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ho anao. Efatra taona mahery kely izay no nahalasan'ny papany ity ramatoa ity vita soa mantsara ny famonosan-damba izany tany an-tanindrazana Ambatofotsy Faratsiho. Araka ny fomban'izy ireo mo dia zanaka farany no manao ny fototra farany eo amin'ny tandrifiny lohany. Raha ny tokony ho izy hoy ity ramatoa ity dia ny zandrany faralahy no nanao izany kanefa mo dia tsy afaka tonga tany izy dia anjarany ity ramatoa ity izay nanao izany fototra farany izay satria izy no zandrany faravavy amin'izy ireo. Anisany nagaga an'ity ramatoa ity ihany koa ka nozarainy tao anatin'ny rindriny hoe avy ny orana teo anelanelany famahanana ireo vahiny sy ny famokarana ny tolakandro fa voanavoaka ho finosina ny nofo mangatsika ny dadany dia nitsahatra ny orana ary nivelona ny posaka indray ny masoandro. Mahereza ry Lalatina fa fiainana dia fiainana foana ary azakivy manao ny tsara mba ho tsaroana. Mino hafa mirehareha ny dadanao manana anao ary namela fahendrena sy namela olo tsara izy namela anao. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia makasitraka anareo rehetra na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka iaty misesisesy zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.